Natao indrindra kosa mba hanarenana ny toekaren'ny faritra Vatovavy fitovinany sy Matsiatra Ambony dia nisy nihetsika ara toekarena velom-po izay nitanterahana tany Ranomafana ny 7 ka hatramin'ny 17 ny volana Jona teo. Miako mizay ary. Ny ampranty ireo vokatry ny faritra Vatovavy fitovinany sy Matsiatra Ambony ny tanjon'ny foarabe velom-po izay notanterahana ny 7 hatramin'ny 17 ny volana Jona lasa teo tany Ranomafana. Anisan'ny tanjon'ity hetsika ity ihany koa ny fanarenana ny toekarena ary ny fampatsahivana ny fitondrana fa manana ny maha-izy azy ity faritra ity. Tonga nanome voninahitra ity hetsika ity izay notohana ny fandaharan'asa Prospere, ny ministry ny varitra Olga Ramalasson sy ny ministry ny fambolena Rolora Vatomanga. Ity faritra moa zany araky ny volaza teo hoentina ampisehoana ireo vokatra misy eto amin'ny faritra. Ary ny tanjo ministeran'ny varitra moa dia mampiroborobo ny varitra ivelany. Ka ny akabeazan'ny varitra vokatra fanondrana dia hita amin'ity toerana ity fa saingy fotsiny eo amin'ny kalitao no azo lazaina hoe mbola tsy afaka hifaninana amin'ny any ivelany sika. Ka ny aorinan'ny foara zany araky ny voalaza teo dia isy ny fiara-mientana sy fiara-miasan'ny ministeran'ny fambolena sy ny ministère en varitra amin'ny alalan'ilay projet forma prod zany izay hoentina anofanana ny tantsaha na koa ny mpamokatra sy ny mpandraraha amin'ny famokarana. Tsy afa-misaraka amin'ny resaka fambolena ny resaka varitra ka misy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny departemanta Rotonta. Matoa miara-mientana ny ministère fambolena sy ny varitra amin'ity foara velom-po ity ary matoa aty Ranomafana no natao aty amin'ny faritra Vatovavy fitovinany dia tianay asongadina fa tsara dia tsara ny ezaka famokarana nefa raha tsy mitohy amin'ny fampitana ny vokatra makany amin'ny varotra dia lasa ivermainy zany. Ka izay indrindra no nahatonga anay nanao ezaka manokana mba hoentina mampirisitra an'ireo tantsaha mpamokatra, mpamboly, mpiompy, mpanjono sy ny mpandraraha madinika rehetra isan-karazany mba entanina hamokatra ary ifandray amin'ireo mpandraraha toekarena amin'ny alalan'ny anteny miaran'ny varotra sy ny federation'ny anteny miaran'ny varotra manerana Madagasikara. Mahery ny 50 ireo trano eva nampiranty ireo vokatra sy tolotra samihafa. Ho an'ireo orinasa madinika eo amin'ny tontolo ambanivohitra dia nahafana nampiranty ireo vokatra nihetsika. Ho an'ireo mpandraraha ara-toekarena kosa indray dia sehatra iray natao ifanakalozana sy ahitana lalam-barotra sy fifanarahana samihafa ny tsenabe velom-po.